Tatoato dia mirongatra ny fampiasana arina na ihany koa ny kitay izay ny fanambarana nataon'ny minisitra ny tontolo iainana sy ny alina Andriamatoa Antelme Raparany. Tsy maintsy misy ny faondrindrana apetraka amin'ny ministera entina hitsinjarana na ihany koa hifehezana izay filana izay. Nanamafy ny ministra ny tontolo iainana androany fa nirongatra tatoato ny fampiasana ny angovo avy amin'ny arina sy ny kitay, angovo izay mampiasa ny hazo sy ny ala. Noho izany ary dia misy mipaikady apetraka ministera ny tontolo iainana sy ny ala entina hanonerana izany fampiasana angovo avy amin'ny arina sy ny kitay izany. Anay atao ministeran'ny environnement, écologie et forêt dia mieritreritra zahay zany hoe tsy maintsy arindra zany rehetrarehetra zany. Tsy ho sakanana akory ny fampiasana an'le chaudière izay mampiasa kitay fa kosa tsy maintsy mandray andraikitra ireo orinasa izay mampiasa an'le chaudière amboly hazo roa avo eny ny kitay ilainy ao anatin'ny chaudière raha évaluena zany ao anatin'ny ray taona. Manao antsoavo koa zay zany manomboka zao ny fotoana fambolena hazo satria ho avy ny rotsakorana ho an'ireo izay orinasa sy organisation tsy miankina isan-karazany manao famboleka-kazo mba anantona ampafantatra an'izany amin'ny tompon'andraikitry ny tontolo iainana ny ekôlôjia ary ny ala na eo amin'ny distrika zany na amin'ny faritra mba ahafahana mandrindra an'izay famboleka-kazo zay mba hialantsika amin'le famboleka-kazo izay atao karazana fitsangatsanganana fotsiny satria ny famboleka-kazo raha ny tokony izy dia tsy maintsy arahana fikarakarana zany na sy n'entretien. Nandritra ny famorina mpanorona gazety androany tolakandro teny amin'ny toeram-piasana teny Tsakaviro dia nanazava ny anton'izany firongatry ny fampiasana kitay sy arina izany ny ministra Antelme Raparany. Ny antony zany amin'izao fotoana izao hoe raha antsika mahita ny mampirongatra ny fanaovana charbon sy ny momba ny fanapahana hazo atao kitay dia misy antony anankiroa. Ny antony anankiray dia noho ny fiakaram-bidin'ny gaz andrahoana zany dia miverina amin'ny fampiasana charbon zany ny olona. Ny antony faharoa dia betsaka amin'ireo orinasa fakaba amin'izao fotoana izao izay mampiasa chaudière no miverina amin'ny chaudière mampiasa kitay. Dia izay chaudière mampiasa kitay izay aman-taoniny maro ny kitay ilaina dia efa misy moa zany ny olona mpamatsy an'ireny zone franche reny. Zany hoe raha nampiasa angovo hafa izy teo aloha dia amin'izao fotoana izao zareo miverina amin'ny kitay mba hampidina kokoa ny coût de production. Mariana fa anisan'ny manimba ny ala eto Madagasikara amin'ny fampiasana ny arina sy ny kitay saingy matetika dia zatra amin'ny fampiasana ireo karazana angovo ireo malagasy enina dia efa eto andrenivohitra azy.